raha malala moa zany a fa andro maizina tao mivaoaka malagasy ny taona 4 iny andro maizina hoe indrindra fa taminay mapara taminay fafisainka na de vitanay tolo ary nampanantenana tamin'ny vaoaka tamina voafidy anay tamin'ny taona voalohany iny satria disy fanantenana tanteraka amin'ny vahoaka disy fanantenana ho satria nihevitra amin'ny vahoaka fa rehefa vita amin'ny fifidianana dia lasa mifantrana afaka le krizy nateraky ny 7 noho ny fisian'ny fantrana talohan'ny 7 fa tamin'ireny de nanana ny ananana ihany fa ny tsy nanana ny kely ananany ary ny sorona teny aminy ka amin'ity taona 2024 ity zany de voalohany de mbola manambary izay fa ny mapara amin'ireo zay tia fantatra de tokana ihany ny mapara ny atao hoe mapara de miaraka amin'ny président Rajoelina mety ny mandeha ny resaka ery hoe misy ery maranty Jean de Dieu ery raha eky sovololona reny natao hoe mamara miaraka amin'ny maranty Jean de Dieu ny sasany ny para ny tsipaka ny président Rajoelina fa mapara izy satria voafidy tamin'ny alalan'ny mapara fa amin'izao kosa izy dia ny foto-kevitry ny ASVM sy ny foto-kevitry Andriamatoa Maranty Jean de Dieu sy ny ekitrevitry ny solombavamboaka vololona no entiny ka aoka tsy afangaro mihitsy ireo hitantsika moa ny toyny fa marina fa tomboavao zao madio fo zay fa misy fitsipika amin'ny fe azy ny mapara zay naory ny filoha nasionaly Andrinirina Rajoelina faro de mampafantatra koa izay fa mikasika amin'ny fizarazarana an'Antananarivo de mitsipaka izany tanteraka ny solombavamboaka mapara eto Antananarivo eniny izay voafidy tamin'ny mapara nga ihany nga zana maningana de ny solombavamboaka raha eky sovololona zay voafidy tao amin'ny boribory tany vainina fa izay dimy kosa mbola iona amin'ny mpanao gazety tsy hoela anambara fa tazonina an'izao any satria misy sotoavina na Antananarivo ka io zany dia ny fitsitsara-pahefana no takina mba tianjarana ny amin'ny délégué au maire na ny délégué solotena be ny tanàna ny fahefana sy ny entimanana mba hahafahan'ireo mandroso fa tazonina amin'izao any io fa zay tsy manakina ny hoe zarazarao anjakana ka na inona sorona ho ataon'ny député amin'ny boribory tany fahenina Ramatoa eky sovololona na ovonoany tolo ary ny omby rehetra lany ambony sisa napetraka ireo dalo tonga sainareo zay moa tsy miteny ny ovafo reo fa ny ovafo any amin'Andriamanitra fa tonga sainareo na DTS reo dia na manao sorona ary izy mamonomby isapokotany ery ary izy mba namitambazana ny vahoaka sy ijerena angazana angamba tsy fantatra de hoe aza mirarazy omby maty fa nena no anina ozy fitenitsika malagasy fa mipetraka hatrany ny tsy azo izarazarana ny zakana an'Antananarivo ary eo amin'ny resaka politika akapipiany reny hoe tonga ny AGOA tonga ny famatsim-bola avy any velany de tsara manazava fa tsy tanjony io fa lalana na azo an'io foana ngentsika hatramin'izay na tamin'ny andro folo titeratsiraka na tamin'ny andro folo mahakaravanmanany voalaza foana ngefa niakatra ny arim-pirenetsika ny hoe ny arim-pirenetsika hoe fitsika amin'ny 700 zao fa tatitio fa tamin'ireny nibetsaka ny sy ny katrami betsaka mipatoreny amin'ny la réunion kely betsaka mipatoreny amin'ny tonelina ny akaren'ny mpitondra ny nanana fa ny vahoaka ro nanana ny anina an'io tadiavina rafaka pitso zany hoe sahirana foana vahoaka ka natonga amin'ny fanovana tamin'ny 7 fa raha hoe ny AGOA ny tanjona tsy ny famatsim-bola tsy nisy ny tako fanovana teto amin'ny firenena fa ny tena takiany vahoaka de tsy ninona fa ny mba ny adana nisa tokantrano hinana nisa mbaravarana mba hinana ny vahoaka malagasy sakafo ny 3 isan'andro ka de ny fampiavana-pirenena sy dinika zay eritreretanay ho atao amin'ny 7 ny filoha Andrinirina Rajoelina de anatrika an'io ary efa nilaza izy fa raha mbola misy azo ijerena vahaolana amin'ny olana eto Madagasikara ny eto ivelany anany velany eto atoerana de mandray anjara izy fa saingy tsy azo afangaro kosa fampiavana-pirenena sy ny tsy maty manoty ary tsy azo afangaro kosa ny fitiavatena mpitondra ka tsy anajany lalam-panorenana ka isy ny barana sy ny tsy maty manoty eto sy amin'ny fitakin'ny vahoaka ka amin'io zany de zay hiaro hatrany ny tolona tamin'ny 7 satria iolona tonga ny krizy ka na krizy vahoaka ka nitakin'ny fanovana faharoa tsy maintsy takinay ny anajana atsaka sanydavany tahaka ny anak'Andriamaso
ny lalam-panorenana satria mbola tsy taka am'izany ny filoha erajonarymampianina fa mbola mananifatona izy anatanterany an'izany ka-sitrapon'andriamanitra fahatelo manarakarak'izay izay tsy maintsy apatsiahy fa ny fampiavana-pirenena dia tsy maintsy miainga ny fahatsorapo sy ny fahadiova-po ary ny tsy fietsaram-belatsia ka ny mpitondra mimanana ny vahoaka mety tsy manana zay zany fa nykevitra ataonay amin'ity fiandohan'ny taona ity vity zay nga manotraiva araky fitenena ataoko farany sosona ny fiatona sy ny mba fipetrapetrahana kely fa manomboka amin'ity taona 5 tia dia ataonay hoe angotsaka mba tsy lazany eo afana ny fandraisen-dahatra tsy anapitehana na Tananarivo tsy anapitehana ny tolom-bahoaka 5 ny anerena mpitondra ampiadana nyvoaka isa-tokantrano izay no anisa lalana izoran'ny fahafisainky sy mamapara zay miaraka amin'ny président Rajoelina.